Ny anjara asan'ny solombavambaoaka moa zany na ny député dia faritan'ny lalam-panorenana izay mamaritra tsara zany ny andraikitry ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara ao anatin'ireo androm-pahatsakana voalaza teo zany izy ka raha ny solombavambaoaka zany na ny député dia izy no voalohany manapaka an'ilay lalàna hitantanana eto amin'ny firenena, zany hoe misy ireo lalàna izay volavolana any anivon'ny mpanatanteraka na miainga avy any amin'ny conseil des ministres zany dia mandemaka any amin'ny solombavambaoka lanina izy ireny ary efa lany izy ireny vao tanterahana sy ampiarina eto Madagasikara. Anisan'ny andraikitra lehibe ihany koa zany tanterahan'ny solombavambaoka ny fanapahana ny teti-bolam-panjakana. Ny teti-bolam-panjakana moa zany izay mamaritra indrindra ny hoe ahoana ny vola miditra sy ny vola avoaka eto amin'ny firenena, satria ny firenena dia atao hoe tsara tantana sy tandalana zany dia tsy maintsy manana zany teti-bola zany tantanana ny firenena izy dia ny solombavambaoka zany no anisan'ny androm-panjakana manapaka sy manao lalàna zany amin'ny alalan'izay teti-bolam-panjakana izay. Ankoatran'ireo andraikitra anankiroa lehibe ireo dia ny solombavambaoka ihany koa manana andraikitra any anivon'ny district izay nifidy azy ihany zany eo amin'ny fifaneraserany amin'ireny vahoaka izay nifidy azy ireny. Arakaraka ity fahavitriha zany iareo tsy raha dia mipetraka amin'ny toerana miavia eo fa matetiky mandeha mba voantany mbany gouvernement zany. Le iareo amizay anao fa mandeha agny marigny minday tatitsy zay raha maharary vahoaka eo, donc afaky milaza zany tegna te hoe zay raha mba taraigny vahoaka eo mba ampita iareo amin'ny gouvernement koa. Le amin'ny fagnaraha maso piasa gouvernement miaraka amin'ity raha atao moa tsy dia hain-tegna fa amin'ny fotodrafitrasa moa tia ahitavagna azy hoe voara-maso na manao koa fa hatram'izao fotodrafitrasa mifaritsy izany tsy dia ahitany firy le tsy afaky mirehaka zany raha ohatra hoe afa mahara-maso raha atao vahoaka eo iareo na tsy mahara-maso. Mahara-maso ka sa gouvernement ka wazareka tao ndagna avao nanizay mindraindraiky ary avy ato avao mba minday tatitsy vidikatony la kare ary raha jerevana ny asan'ny solombavambaoka atao mifatana atao amin'ny distrika misy ahy dia mizara roa. Amin'ny lafiny voalohany izy dia manao ny asa mahasolombavambaoka azy, ary amin'ny faharoa dia manao ny asa ny hiraka politika izay ao amin'ny toko namitraka azy. Ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta dia ny fahafantarana azy dia tsy toteny ireo solombavambaoka ireo député ireo manoloana an'ilay gouvernemanta satria tsy mahatoteny azy dia lay hiraka politika ao amin'ny toko izay nametraka azy no matanjatanjaka kokoa. Noho izany dia tsy dia mahafehy ny mpanatanteraka loatra ny solombavambaoka. Iareo zany tokony hahazo tôbily tsy mataho-dalana satria commune maromaro tifeheza agnaty district tantany eo ka io zany tsy ho vita ho tetezegna amin'ny dia-tongotry fa tsy maintsy amin'ny alalaty 4x4 ary 4x4 raha tsy mataho-dalana zany ty indesy mba hahafaha ete hoe amin'ny commune zao izao problème, amin'ny commune zao izao problème mba hanova circulation amin'ny toerana iasa zany. tena toko satria mba mahabe azy solo mba vahoaka maro azy zay zany mba toko hanagna re amizay afaka mitsoriaka mba eo mba efa eo ty raha manahiragny vahoaka io toko omeagna ere satria mba gasy avao sady raha tiky ale manao famoharana tokoeky valalana mboa tompo avao ty halagny azy mba meagna iare io sady mahay iare aby io.